Fa omaly kosa no nanatanterahana teny amin'ny espace Vaniala Ambodiady Ambohidahy zavadindrindra ny fampiarabana no ny fatratrarana ny tontaona ho an'ny ministeran'ny serasera sy ny fampahalalam-baovao ary ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana. Ity fotoana ity dia nataon'ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny ministera nanaovana jeritodika ny asa vita ary ihany koa anaovana ny banjina amin'ny hoavy. Fametrahana ny komity misahana ny fiampitana makany amin'ny televiziona numerika, fandrafetana ihany koa ny lalàna mifanaraka amin'izany, famolavolana ny lalàna mifeny asa fanaova gazety ary fametrahana ny rafitra mpandrindra ny asan'ny platsaka tsitrapo eto Madagasikara. Ireo no asa nisongadina no tanterahan'ny ministeran'ny serasera, ny fampahalalam-baovao ary ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana ny taona 2024. Misy dingana maromaro mitsangana ny komite nasional miandraikitra an'izany dia mandeha ny asan'izy ireo hiditra amin'ny karazana fiantsona fametrahana tolobidy zany satria misy karazana zavatra tsy maintsy anaovana fanadiadiana maromaro manerana Madagasikara io fa tsy hoe amin'ny tanàn-dehibe fotsiny dia fa mandeha tsara drasan'ireo olona reo fa mijery ny fomba andefasandreo ny tolobidy io zao ry zareo dia jerena hoe aiza inona daholo moa zany tsy maintsy zavatra apetraka manerana ny nosy satria rehefa atao io teny teo tsy misy tsony toerana eritreretinao tsy azahoana televiziona ny anjaran'ny olona fotsiny dia hoe lainga kosa aloha tsy maintsy mividy izy televiziona sahala amin'ny olona taloha tany hoe tsy maintsy mividy radio zay no anjaran'le olona fa io tetikasa io dia mandeha ary inona raha mbola mipetraka ny fahavonona ny fitondrana apetrako tsara mihitsy fahavonona ny fitondrana fa tsy fahavonona n'olona ray oa raha mipetraka tsara ny fahavonona ny fitondrana dia tsy maintsy tohizany zay tokony hanohy azy eo zany tetikasa zany ka ity taona 2024 no iandrandratsika ahavitany zany eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ny fianakaviamben'ny ministeran'ny serasera, ny fampahalalam-baovao ary ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana avy eto Antananarivo sy avy amin'ny faritra no niara-ny korana tamin'ity lanonana fifampiarabana noho ny fahatratrarana ny taona 2024 teto amin'ny Vaniala Ambodidahy Akadijamamy ity.